Zay ny amin'ny niveau iny fa eo amin'ny siètre ny toekarena kosa indray nitoran'ny talia général ny tahirim-bola-panjakana fanazavana ny mikasika indrindra ny facilité élargie de crédit izay nakatoavany tahirim-bola iraisam-pirenena izay atokana indrindra anatsarana ny toe-bolantsika na aide à la balance de paiement. Claudia Rasolosao kosa mitatra izay vaovao zay amintsika. Tsy vola hiditra mivatana anatin'ny kitabolam-panjakana ny facilité élargie de crédit na ny FEC izay nakatoavy ny tahirim-bola iraisam-pirenena voatselakory izay. Alefana amin'ny banky foben'i Madagasikara ny vola entina anatsarana ny balance de paiement raha ny fanazavana izay loety ny télé général ny tahirim-bola-panjakana. Hoe vola hiditra anatin'ny kitabolam-panjakana akory fa tena hoe aide à balance de paiement zany hoe entina anatsarana ny toe-bolan'ny firenena. Zany hoe tsy volam-panjakana zany resaka eto fa tena ny vola malagasy mihitsy no atsaraina ny toerana misy azy. Zay natsorana azy amin'ny sehatra amin'ny mahavola azy. Na izany na tsy zany misy ihany kosa aloha vina hoe raha ohatra ka misy ilana azy ary misy zavatra zay amin'ity taona eny amin'ny folo sy roa arivo ity misy ampahany amin'io vola tolety Madagasikara eo no ampidirina ty amin'ny kitabolam-panjakana entina anatanterahana fandaniana ataoko hoe faran'izay aigna sy faran'izay maika tsy azo idovirana ary tsy azo ialana mba ahafahana manangy an'izay ataoko hoe fanatsarana zay atao amin'ny fanaterahana ny volam-panjakana fa raha ny tena marina dia vola izy io zay any amin'ny banky foiben'i Madagasikara no mahazo azy ary entina anatsarana an'izay balance de paiement ny firenena malagasy. Ny fahazahoantsika UFEC io sy ny fandaharana asa mandritra ny telo taona miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia ahafahantsika mahazo fampindramam-bola amin'ny tany mora ilay atao hoe emprunt concessionnel. Io no hitazomana ny tany trosa eto Madagasikara izay anisany zavatra andrefesana ny fahatsarany toe-bola-panjakana